Je serais rassuré comme ça. Sy ny mpihira eo amin'ity karazana mozika ity izahay. Tapaka tamin'ny novambra 2021 taorian'ny fivoriam-ben'ny UNESCO fa horaketina ho andro raisam-pirenena ny mozika jazz ny faha-telopolon'ny volana avril. 3 avril 2021 zany ny fankalazana voalohany. Nankalaza izany koa isika teto Madagasikara tamin'ny heritaona. Tao amin'ny zaridaina Antaninarenina tamin'ny talata teo ny fampitoana ny mpankafy mozika jazz nomena sombitsombo tsara tamin'izany andro raisam-pirenena ho an'ny jazz zany ianareo. Natokany UNESCO ty andro ty raisam-pirenena ary ty piany ampatsevana antsika fa olona tao anaty geja, olona tao anaty fanandevozana no nanomboka namorona azy ty. Izay no mahatonga azy betsaka amintsika rehetrarehetra zany no afaka manao any jazz ary izay indrindra koa no mahatonga azy matetika misy improve be da be zany hoe mbola tsy nahita mozika misy inclusivité ohatran'ny jazz.
manoloana ny fanatotoloana manerana an'izao tontolo izao manana anjara toerana lehibe raha voafehy ny fampiasana ny zavatra avy any ivelany ahafahana manatsara ny an'ny tena. Raha hijery ny lafy ny famokarana horonan-tsary isika dia misy ny fampitana traikefa, tsy inona izany fa ny fanafarana teknisian'ny CFI Canal France International entina hanatsarana ny famokarana eto amin'ny TVM sy RNM ho hainao manjery pirenena mendrika ny malagasy. Cette période électorale est un tremplin, un véritable tremplin et éditorial mais aussi technique pour la télévision nationale. C'est le moment où finalement beaucoup de pays vont s'intéresser à la politique, à l'avenir de Madagascar. Donc je pense que c'est le moment de mettre un peu de moyens dans cette télévision nationale et puis de rehausser cette image, de reconquérir du public. Donc ça passe par une réflexion, ça passe par des formations, je pense, telles qu'on vient de le faire, c'est-à-dire faire appel à l'aide de personnes qui ont l'habitude de ce genre de programmes, qui sont quand même des programmes spécifiques, des programmes utiles, en termes de service public. Et je pense que la télévision malgache se doit d'être exemplaire à ce niveau-là. Pour ça, il faut se projeter sur ces élections, mais il faut aussi se projeter un peu après. C'est si on a ces outils-là, on a l'état d'esprit qui va bien, il y a la bonne volonté. Après, c'est quand la campagne, quand les élections seront terminées, qu'est-ce qu'on fait de ces outils? Pour moi, je pense qu'il faut continuer à les faire travailler. Si on a cette chance-là, continuer à les faire travailler. Je suis convaincu qu'il y a un certain nombre de manifestations culturelles ou de manifestations sportives qui pourraient intéresser le grand public, qui pourraient intéresser l'ensemble des habitants du territoire malgache. Et donc c'est l'occasion de redorer le blason de la télévision publique. Izay ananan'ireo zareo amin'ny CFI dia azo lazaina hoe raha ireny angamba no miatra eto Madagasikara dia tafiditra ao anatin'izany atao hoe liberté de presse totale ny mpanao gazety eto Madagasikara satria na ny fomba fampitam-baovao na ny fomba fikaroham-baovao na ny fomba entina mamolavola ny vaovao izay omena ny téléspectateur na ny auditeur dia lazaina fa avolenta tena avolenta ary aingany ny traikefa izay nivozona tato nandritra nyity fanomezam-piofanany ity dia mba ho amin'ny vahoaka tanteraka zany ny migoka ny traikefa izay nivozona teto zany. Le mandeha routine ihany dia izay routine izay zany no tiana ho kasena ao anatin'ilay izy mba misy fandaminana mazava zany hoentina manatanteraka an'ireny fandarany ireny. Misy nefa an'ireo atao hoe fitaovana izay tsy maintsy ezahana ny amorona anazy mba ahafahana manome an'izay zavatra tsara sy fahafa-po ho an'ireo mpanjifa ny televiziona izay. Ankoatr'izany, nisy koa ny fananana mamokatra horonan-tsary fohy izay marihana fa nisy fivoarana lehibe dia lehibe tokoa raha ampitahaina tamin'ireo nandray anjara tamin'ny herintaona. Cette 8e édition a été un succès. Nous avons eu un peu plus de spectateurs que l'année dernière. La relève est là, avec son énergie, sa créativité. Il reste encore à peaufiner le savoir-faire, mais la relève est là. Donc bravo à vous tous. Vous avez tous vu la jeunesse de cette relève, donc c'est beaucoup d'espoir en vous. Les films io kay tsy hoe ataotao fotsiny fa za mety hoe tonga ho azy tao anatin'ny lalao film satria nanana expérience ana radio dia mety fa tokony anarana io ka mahitanao hoe toa ramatoa ministra ny kolotsaina mba miangavy a tompoko mba miangavy Antanandroa raha andohalika ary raha tianao fa
mba asivy école du cinéma am'izay eto Madagasikara. C'est le moment jamais de le faire pour les autres disciplines, de relever le défi. Et à toi, Laz, merci. Ulavavel, ni RFC do Tenadjawant. Eo amin'ny lafin'ny mozika maro ny tanora manome lanja ny maha malagasy amin'izao fotoana. Ny fandarana hafa ny hafa moa dia mampafantatra ireo mpitendry jazz na izy malagasy na izy vahiny. Anio norenesintsika eto Mad Jazz. Oka Nicolas Vatomanga no anazava amintsika inona ilay Mad Jazz. Inona ilay Mad Jazz? En fait, Mad Jazz zany a tsy lalao teny aloha le izy satria teny anglisy le izy Mad Jazz. Zany hoe dikan'izay dia hoe mad fotaka. Fotaka ny dika mad amin'ny teny anglisy dia jazz zany hoe jazz anankiray izay avy any anaty fotaka le izy. Zay le tena hevitra ny angana. Ka io zany dia fomba fijeriny zany atao hoe mozika jazz zany sy ny zany atao hoe kolotsaina iray eto Madagasikara izay velarina amin'ny alalan'izany hoe jazz zany. Ary indrindra karazana fikambanana na club io, club na artiste tanora tsy manavakavaka fiaviana na foko na ohatr'izany zay te hamorona zavatra zay liana te hafantatra ny kolotsaina hafa mbo hampandrosoana ny firenena. Zay le izy dia androany zao tsika misy Mika sy Ludovic zay avy any Antsirabe. Tonga avy any Antsirabe izy miaraka amin'ny vakoka, miaraka amin'ny traika efa mirehetrarehetra. Mika, bassiste Mad Jazz. Avy any Antsirabe izaho io dia tonga amin'ny lalao. Efa mitendry amin'ny tarika hafa sa tsy ihany? Efa nisy fotoana fa zao zay ohatrany somary manao zavatra kely anay zay dia inona ny base musicalanao no klasika ve sa tonga dia jazz sa eo ina lalana zoranao zany? Nandalo klasika aloha zay vao nianatra ny zavatra tiako natao dia efa elaela taty aoriana vao nanao jazz. Tsy manao variété? Nanao variété mihitsy ka. Groupe izy ohatra? Efa misimisy ihany ilay groupe mety tsy tadidiko trany. Nisy fotoana zao ohatra hoe nisy fotoana nampy Samuela. Iny efa maromaro ihany ny bandy niara-niasa tamiko. Dovy ny ahafantarana sy atsonana dovy avy any Antsirabe tendry maro fitsoka na